Lohahevitra fahadimy sady no entina iarabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka izao fandaharana fifampaherezana izao eto anivon'ny onjam-peo ary ao anatin'ny Facebook ihany koa. Mandeha ny fotoana ary ny lohahevitra zay iarahantsika manaraka amin'ity fahadimy ity dia ilay hoe io fitiavan'Andriamanitra io izay mahatonga azy hikasika na anendry vokatry ny fitiavana. Kanefa alohan'ny hidirantsika amin'ny zany lohahevitra voatokana amin'ny androany izany dia anao famerenana kely isika ny am'izay efa hitantsika teo aloha makasika an'Andriamanitra fitiavana. Izy lay niteny tamintsika tamin'ny teny mpitiavana, teny izay mitondra fanantenana, teny fikasana izay manome antoka ny ho avintsika. Izy ihany koa lay nanolotra ny fanomezana sarobidy dia ny tenany tamin'ny alalan'ny zanany ka ny ainy mihitsy no natolony ho fanavotana, ho fanomezana antoka ny ho aviko sy ny ho avinao. Ary tao ihany koa ny ezahana natakarana ny fomba an'Andriamanitra izay mitady ny anakaiky atsika mandrakariva, lay fotoana mamy izay tiany arahana amintsika. Ary izany dia nataony hatsapantsika fa te honina ao anatintsika izy ka tsy amin'izao fiainana izao ihany fa hatrany amin'ny mandrakizay. Eto amin'ity fiainana ity kosa nefa dia ararotina io fotoana mamy io ianarana ny amin'izany mandrakizay zany. Koa nomeny antsika atao anatin'izany ny sabata mba ahafahantsika mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra, ianarantsika n'izany hoe Andriamanitra miasa ho antsika izany. Koa ny lohahevitra izay hojerentsika androany zany dia mifampitohy amin'izay efa hitantsika tany aloha. Koa ndehary mba hiaraka hivavaka isika ahafahantsika miroso lalandalina kokoa. Hiaraka hivavaka isika. Rainay tsara indrindra lay ray be fitiavana, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misaotra anao zahay. Nananay hatrany tombontsoa ahafahanay miroso bebe koa hatrany amin'ny fahalalana ny maha-Andriamanitra fitiavana anao, ireo fomba entinao maneho ny tenanao aminay. Koa raha iroso amin'ireo teninao izay ho fanambarana ny fomba ikasianao ny fiainanay zay amin'ity fotoana lohahevitra fahadimy ity. De meteza Tompo Andriamanitra mba hanome anay mandrakariva izany fahatsapana izany, falianana ahalalanao bebe koa hatrany. Dia hotononona zany vavaka zany amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Ao anatin'ny ity lohahevitra ity dia resana manokana ilay fomba an'Andriamanitra fitiavana mikasika atsika. Talohan'izao tsika nahita n'lay hoe miezaka izy anakaiky, miezaka izy hiara-honina amintsika. Fa eto izy dia miresaka manokana ny amin'ny hoe mikasika antsika manokana, manendry ihany koa. Andriamanitra moa dia Andriamanitry ny fifandraisana, ka izy mihitsy no mitady ny fomba rehetra ahafahany mikolokolo izay fifandraisana mahafinaritra amiko sy aminao izay. Andehany hojerentsika sahady ny toko sy andininy izay mitondra antsika ao anatin'izany fahalalana an'Andriamanitra izay mandray atanana ny amin'ny fiainantsika izany. Joba 2:10 ka ny andininy 7.
vakitsika izy io amin'ny anaran'i Kristy. Iza no mahalala raha mandinika ireny rehetra ireny fa ny nanao izany de ny tanan'i Jehova. Resahana eto ty hoe tanan'i Jehova ity satria mora kokoa ny atakarantsika hoe Jehova Andriamanitra fitiavana lay mikasika antsika. Manendry mety ho azontsika tao ngamba ny manao hoe ara-panoharana no ampiasantsika sy andraisantsika ny tanan'i Jehova zay manambitamby atsika. Fa ny fombany sy ny toetrany mihitsy no asehony zany. Koa tsapanyty patriarka ity ny mahazava-dehibe no hoe tanan'i Jehova izay manatanteraka mandray atanana ny fiainan'ny zanak'olombelona. Toy izany ihany koa ny ampanao salamo. Ao amin'ny salamo 8:30 ka ny 9:7. Zao no fanambarana ny anaran'i Kristy. Fa ianao no nahary ny voako namola volay tao ankibondreniko ianao. Jereo ane zany fomba fandraisan'Andriamanitra an-tanana. Izy mola Andriamanitra mpahary raha teo dia misy mivoaka zany zao lay teny hoe mamola vola. Mainga avy any amin'ny saina izay nentina ieritreretana hoe zao le ho atao. Famola volana miainga avy any zany ary dia tanterana raisina an-tanana mihitsy. Zany fomban'Andriamanitra zany dia maneho amintsika fa mandray an-tanana ary miezaka manakaiky raha azo atao aza dia manendry mikasika antsika mihitsy. Eto moa lay teny hoe mamola vola dia mamerina atsika hatrany amin'ny andohantsika. Andaony hoe jerena ny Genesis 2:7. Genesis 2:7 de zao ny fanambarana amin'ny anaran'i Kristy. Vovotany no namoronan'i Jehova Andriamanitra ny olona. Fantatsika fa raha mamola vola vovotany ho tonga olona Jehova dia zao no azo antoka mampiasa ny tanany tokoa izy. Zava-dehibe ny fahatsapana fa fomban'Andriamanitra ny mampiasa ny tanany Jehova mba hafahany mifandray amintsika. Ary io tanan'Andriamanitra io dia ambarany soratra masina fa manana hery manokana amin'ny Andriamanitra azy lay fikasiana impirimpiry tokoa moa na ny anatin'ny vavaka zay tonontsika no mangataka isika manao hoe Tompo, kasio ny tananao aho, kasio ny foko. Ary izany zavatra zany dia ao anatin'ny fanantenana ampinoana fa ho raisin'Andriamanitra an-tanana ny fiainany zanak'olombelona. Andeha ary ijery toejahatra vitsivitsy isika zay fanamafisana ny ty fikasiana fitiavana zay miteraka fikasiana fanendrena ity. Inona no asehoany zany? Voalohany aloha dia voambara ao amin'ny Genesis 2:30 ka ny 9:30 ilay Andriamanitra manendry tovy amin'ny hoe mikasika ihany moa zany, manendry mba hametra ny herin'ny olona iray. Tadiditsika ngamba io toe zavatra io fotoana zay niarahan'Andriamanitra tamin'i Jakoba teo amin'ny renirano Jaboka. Nilan'Andriamanitra Jakoba tamin'izay fotoana izay. Kanefa saika andeha tamin'ny herin'ny tenany izy dia ny tanan'i Jehova no nanendry azy ka nahatonga azy tsy maintsy niankina tamin'i Jehova Andriamanitra. Ity fanendrena ity dia tampitiavana satria ny tanjona izay tian'Andriamanitra naseho tamin'izany fanendrena ny Jakoba izany dia ny afany miditra antsehatra teo amin'ny fiainan'i Jakoba. Fantatsika ny tantara fa nanana olana tamin'ny Esau izy ka mba afany miona amin'ny Esau
nefa tsy misy olana de tsy maintsy niankina tanteraka tamin'Andriamanitra izy ary noraisin'Andriamanitra tanana zany fiainana zany. Ao ihany koa ny fanandramany Jeremia 1:7 nanendry ny vavako izy osy ka nametraka teny tao ambava. Asan'Andriamanitra ny mikasika ny molotry ny mpanompony. Jeremia moa zany ilay mpaminany zay nantsoina. Nasehoan'ny toe-javatra zay nanodidina an'ity fiantsonany Jeremia ity ny hoe Andriamanitra mihitsy no mikasika manendry ny molotry Jeremia. Tsy vaovao amintsika zany fomba fiasa izany fa efa nresantsika teto naneny Isaiasa izay nanendrena ihany koa ny molony mba azahoany famelan-keloka. Mampiasa ity fikasiana na fanendrena ity ihany koa Andriamanitra tamin'ny fanandramany Daniel ao amin'ny Daniel 10 izay hitantsika 10:7. Ny antony tamin'ity ndray mitoraka ity de mba ho fampaherezana any Daniel. Fantatsika fa ny fanandramany Daniel teo amin'ny sehatry ny faminaniana de ny antraika arabatana mihitsy. Mazava ho azy moa misy ifandraisany hatrany ny arabatana sy ny aratsaina dia nampahery any Daniel Andriamanitra. Ao amin'ny Matthieu 9:9 misy moa ireo antsotsika hoe verset parallèle na texte parallèle zany ny ao filazantsara fa eto dia miresaka ny am'ilay fanendrena mba hanasitrana ilay abokana Kristy teto. Ty amin'ny testamenta vaovao zany tsika zao. Toy izany ihany koa ny fikasiana zay nataony Kristy zany io mba hanala ny tazo karazana aretina izay nesorina tamin'ny alalan'ny fikasiana na fanendrena. Toy izany ihany koa lay fahajambana zay nokasihan'ny Kristy ny mason'ilay jamba ary misy fotoana aza moa fantatsika fa mikarakara mihitsy ny tanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay fandraisana ny tanana ary naseho tamin'ny fiainan'ny Kristy teto an-tany moa zany. Tsy vitan'izany fa mbola eo ihany koa ao amin'ny Luka 7:4 dia nanendry an'ilay trano vorona Kristy. Ny tanjony de zao anangana maty ity tanan'Andriamanitra ity ry havana malala izay mikasika na manendry dia manana ny heriny manokana fa inoko ve, inonao ve. Andriamanitra ao amin'ny Kristy tamin'ny andro ny nofiny zay moa no anambaran'ny soratra masina azy ao amin'ny Hebreo dia milaza amintsika fa Andriamanitra mihitsy no miezaka mandray atanana ka izao tiany ho tsapantsika zay fikasiana zay. Fantatsika fa ny fikasiana dia tafiditra ao anatin'ireo fampiasana ny retsika 5 ny touché zany. Ka izao ataon'Andriamanitra mihitsy izay atsapan'ny olona ity fitiavan'Andriamanitra ity. Marina fa eo amin'ny toetran'ny olombelona tsirairay de mety misy karazan'olona zay tsy olony fikasiana izy. Ndray rehefa kitiana izy de vao maika izy tsy mahazo aina. Fa ho an'ity lohahevitra androany ity aloha satria araky nitatsika teo nandritra ny herinandro ity ireo lohahevitra zay nitetezitsika ireo de ireo lay antsoina hoe langage d'amour izay ampiasain'Andriamanitra ifandraisana amintsika. Ka ity fikasiana ity dia nentina tamin'ny fomba naseho tamin'ny fomba maro isan-karazany tao amin'ny soratra masina ary ampany amin'izany ihany no hitatsika. Ao amin'ny Apokalipsy 1:7 dia zao no fanambarana hoe nanendry any John apôstôly zay nanoratra ny Apokalipsy moa, nanendry azy tamin'ny tanana ankavanana izy ka nilaza taminy manao hoe aza matahotra, izaho no fiandohana sy fiafarana, alfa sy omega.
Andriamanitra dia te haneho ny fitiavany antsika amin'ny fomba maro isan-karazany. Ary nandritra ity herinandro ity dia niezaka izy naneho izany tamin'ny lafiny maro izay nezahantsika moa no resahana teto ireo endrika vitsivitsy azontsika nampitaina. Ny tanjony dia ny hananantsika fanantenana mandrakariva eo am-piandrasana lay fotoana be voninahitra izay isehon'i Kristy eo amin'ny rahaonlanitra ka andray asa anao. Manana fahalemena ny maha-olombelona antsika ka indraindray mety raha fomba tokana ihany no isehon'Andriamanitra dia isy ny tsy ho tandrify an'izany. Fa noho ny fahalalàn'Andriamanitra ny taranak'olombelona dia niezaka izy nampiasa ny fomba rehetra arak'izay azony atao. Io fitiavana io ihany no anehoany fa izany rehetra izany no nataony dia satria fitiavana izay ho amin'ny famonjena asa anao. Andena eo jerentsika ny salamo. Fanandramany mpanao salamo. Salamo 8:20 ka ny 9 zao no fanambarany. Mira firam-baovao an Jehova fa efa nanao fahagagana izy. Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Azonao an-tsaina ve fa io tanan'Andriamanitra io sandrin'Andriamanitra io izay afaka mikasika hatrany amin'ny lalina indrindra eo amin'ny fiainantsika no nentiny nanatanteraka ny famonjena. Ilay planina mahagaga izay tsy vitany maha-olombelona antsika fa natao kosa ho raisina ho an'ny maha-olombelona antsika, ho famonjena antsika raisina amin'ny finoana. Fantatsika fa na tsy hitantsika aza ny tanan'Andriamanitra mivantana ny sarina. Ary eto ary moa dia ampiasaina mihitsy ilay manao hoe na dia milaza aza ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy fohy ny tanan'Andriamanitra fa mahavonjy. Efa ezaka ataon'Andriamanitra hanehoany ny tenany amintsika mba ho mora amintsika ny andray azy. Andriamanitra tsy olona. Fomba entin'Andriamanitra hanakekezana antsika avokoa izany ka isaorana izy. Ny fanontaniana mandrakariva mipetraka amin'ny fotoana toy izao dia hoe manaiky ve aho ho kasihy ny tanan'Andriamanitra? Angamba mety hanana n'ilay toetra manokana isika rehefa mandinika antenantsika ka mahalala fa isika dia tsy olon'ny fikasihana. Fa Andriamanitra kosa dia miavaka amin'ny fomba fikasihany ny fiainantsika. Sary anohatra raha teo no nalaintsika tamin'ny alalan'ity hoe sandrin'Andriamanitra, tanan'Andriamanitra manendry antsika ity, izay notanterahana nambara tao amin'ny soratra masina. Fa alaivosary an-tsaina ne ampinoana hoe Andriamanitra mihitsy no mikasika ny foko sy ny fonao ahatsapa ny fitiavany. Azo antoka fa ho zava-dehibe sy hanova zavatra betsaka eo amin'ny lafim-piainantsika, eo amin'ny fanarahantsika azy izany fikasihana ataon'Andriamanitra antsika izany. Ary izany no tiana hoentina ambavaka amintsika amin'ity takariva ity, mba tsy hanelingelina antsika na atao hoe anakana ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra hikasika ny fiainantsika ny mety mahaizy antsika. Indray mety ho fotom-pisainana izy io, mety ho fomba fijery, mety ho fomba fanao, eny mety ho zavatra mahazatra mihitsy aza hiteraka fandavana ny fikasihan'Andriamanitra antsika na ny fanendren'Andriamanitra antsika. Fa tonga amintsika ny antso manao hoe maneke ka hoentsika ambavaka izany mba hitondra akony manokana eo amin'ny fiainantsika izany Andriamanitra miditra an-tsehatra mikasika ny fiainantsika izany. Kondeha ary ivavaka isika ho amin'izany. Isaoranay ianao Tompo noho ny fahatsapana mandrakariva fa mialala ny fatakaranay ny fitiavanao
tsy hoe satria sarotra zany fa efa namorainao zany tamin'ireo fomba maro isan-karazany zay naseho. Ary indrindra amin'ity takariva ity dia ilay fanirianao ampitiavana mba hikasika ny fiainanay manokana. Tompo, amaha-olombelonanay dia mety maro ireo zavatra manelingelina mety ho sakana ny amin'izany fikasiana na fanendrenao ny fiainanay izany. Entina eo anatrehanao zany Tompo, ary ao ka ianao mihitsy no isalovana raha toka mitady ho ampiasain'ny fahavalo izany tsy azahoana ny tombontsoa indrindra ara-panahy fa azahoana antoka ny ho avy. Ray malalo, ao ka isokatra ho amin'izany fanendrena sy ny fikasiana avy aminao zany ny fiainanay manontolo mampianarana i Tompo. Fatonona ny vavaka ho amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Isaorantsika ny Tompo satria tombontsoa hatrany no ahafahantsika mbola miaraka mandalina miditra araka izay azo atao mampiasa ny tenin'Andriamanitra mba hitombotsika ao amin'ny fahalalana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Raha ampitso ny loha hevitra dia mahakasika ny hoe miasa ho antsika Andriamanitra. Ny fitiavana dia miteraka asa, un service rendu, zany hoe asa iray zay tanterahana na amin'ny endrika fanampiana io, amin'ny endrika fanompona io. Fa ny fitiavana dia manao zavatra. Koa izay no anasana antsika indray mba ho tonga eto amin'ny fanarahana zao fandaharana izao, fijerena izany, ahafahantsika miroso bebe koa hatrany amin'ny fahalalana ny fitiavan'Andriamanitra avy amin'ilay Andriamanitra fitiavana. Koa mirary ny fahasoavan'ny Tompo amintsika tsirairay avy. Mandra-piaona tompoko.